Ry havana malala faly indray tafaraka aminao eto amin'izao fandaharana izao. Iresaka lohahevitra manokana isika ao anatin'ilay hoe miaina amin'ny fiainana misy Andriamanitra. Amin'ity androany ity tsika dia iresaka ny amin'ny hoe miaina amin'ny fiainana misy fahavalon'Andriamanitra. Milohan'ny iresantsika an'izay dia andao angataka tari-dalana fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina indray isika aloha. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, ianao efa nanome fanambarana marobe ho an'ny zanakao amin'ny soratra masina. Dia ampio izay Tompo mba hiaina araka ny fanambarana rehetra izay efa nomenao, satria any Jehovah ny zavatra izay tsy nambara, ny zavatra izay miafina, fa anay sy ny taranakay kosa ny zavatra rehetra izay efa nambara. Dia ampio izay mba handray an'izany ho fiainana ampiarina eo amin'ny fiainanay. Tononona amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Raha malala, anisan'ny zavatra mahasahirantsaina ny maro no hoe karaha misy ary Andriamanitra, nahoana no mandalo zavatsarotra sy fahoriana toy izao ny fiainanay. Indraindray moa misy olona mandalo fahoriana izy, vokatra eo no hoe ho voka-dratsy ny fomba fiaina tsy tsara ny ainany. Fa misy koa anefa tsy manan-tsiny, olona tsy nanao ratsy, tsy nanao zavatra hoe avy amin'ny zavatra nataony no nahatongavan'ny fahoriana eo aminy. Indraindray zaza tsy manan-tsiny kanefa hiaran'ny vokatry ny fahotana izay misy eo amin'ny fiainana. Raha malala, Baiboly dia manambara tsara fa misy an'ilay anankiray izay efa nirotsaka ho fahavalon'Andriamanitra. Ary tsy avy amin'Andriamanitra ireny zavatra izay miatra amintsika, fahoriana, fangidiana sy ny sisa ireny, tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ilay fahavalo. Fa Andriamanitra kosa nanamboatra azy mba hiasa ahasoa antsika, mba ho tsara ny vokany eo amintsika. Ilay fahavalo nanao azy mba hanapotika, fa mbola nasehon'Andriamanitra ihany ny heriny maha-Andriamanitra azy. Andao ange ho vakiantsika izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12 dia ny andininy 7 sy 9. Apokalipsy 12 ny andininy 7 sy 9. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady. Nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Eo amin'ny andininy 7 dia hitantsika ilay dragona io fa devoly io, ilay fahavalon'Andriamanitra. Ary Mikaela moa dia anisan'ny anarana iantsona an'i Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, antsoina hoe Mikaela andrian-dehibe. Ravaka malala, niady tamin'i Jesosy sy ny anjeliny ny devoly, ilay Satana. Nirotsaka fotsiny izao ho fahavalon'Andriamanitra izy, na dia lehibe ny anjely tany an-danitra azy izy. Izany no ambaran'ny Ezekiela 5:20 sy ny Isaia 4:20. Lehibe ny anjely tany an-danitra izy, fa tsy nahafa-po azy zany, fa mbola ny kiomy amin'Andriamanitra. Indraindray tsika manana ny toe-tsaina io fahavalo io. Misy fitahiana izay efa tsy hananan'ny hafa omenantsika, fa ilay zavatra tsy hananantsika ihany no indraindray ohatra ny mbola hisisihana mafy mba hananana, ary dia manao fikimiana mihitsy ny amin'izany. Ry havaka malala, tsy toe-tsainy zanak'Andriamanitra zany, toe-tsain'ilay fahavalon'Andriamanitra zany. Dia rehefa niady tamin'Andriamanitra izy, niady tamin'i Kristy sy ny anjeliny, nirotsaka ho fahavalon'Andriamanitra, dia tsy nijanona teo niady izay nataony, fa niady amin'ny fiangonana ihany koa izy, ary ny ponina rehetra eto ambonin'ny tany. Zao no toy ny vaky teny,
Apokalipsy 12 dia vakitsika ny nanomboka amin'ny 15 sy ny manaraka. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana zay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy. Ary ny anjeliny koa ny ara-nazera taminy. Dia naharefeo tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahefan'i Kristy satria nazera ilay mpepanga ny rahalahintsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. 12. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Ravako malala, niditra ho fahavalon'Andriamanitra izy, niady tamin'Andriamanitra, fa ankehitriny izy fahavalo ety ambonin'ny tany ary manana fahatezerana lehibe hoentina mamitaka izao tontolo izao. Zay ny voalazantsika teo hatreto, fa mbola toizantsika eo amin'ny 17 aza. Apokalipsy 12:17 dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Niady tamin'i Kristy sy ny anjeliny izy tany an-danitra. Rehefa avy eo izao tontolo izao izay monina eto ambonin'ny tany mihitsy no ezany ho potehana, ho fitahina ary ny fahatezerany lehibe indrindra dia makao amin'ilay zanaky ny fiangonana, ilay zanaka sisa tavela any fiangonana. Misy fanambarana io ny amin'ilay zanaky ny fiangonana, ny amin'ny sisa tavela azy dia mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Fa ny zava-dehibe ho tsindritsika aloha eto zany zao miady amin'ny mponina rehetra ambonin'ny tany io fahavalo io ary miady amin'ny fiangonan'Andriamanitra manokana mihitsy. Ravako malala, fantany fa kely sisa ny androny, arakaraky ny mahakely sisa ny androny dia vao maika miamtombo ny fahatezerana lehibe. Tezitra izy manana fahatezerana lehibe, miarombotra arakaraky ny fahatomoran'ny andro. Fiteny matetika efa renao angamba ny hoe velona amin'ny andro farany isika. Marina zany, manana fahavalo tezitra isika ary io fahavalo io dia tsy ho vitanao ny ady amin'io. Tsy ho vitanao ny ady amin'io. Fa Andriamanitra no efa naharesy azy. Andriamanitra ilay tompony hery rehetra, zay no ifikirana. Zany mahatonga antsika hoe tsy hoe zavatra azo tsy atao akory zany hoe tsy manolo tena ao amin'Andriamanitra, tsy mivavaka amin'Andriamanitra, tsy reva malala. Raha na rahoviana ianao tsy miaraka amin'Andriamanitra dia eo aminao eo lay zava-doza mananontanyna hoe ho potehany Satana ianao, satria tezitra mafy amintsika Satana. Tezitra amin'izao tontolo izao izy, tezitra indrindra amin'ny fiangonana, amin'ireo zanaky ny fiangonana, amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra sisa tavela. Noho izany dia ilayntsika isan'andro ny miaraka amin'Andriamanitra. Soa ihany fa akaiky antsika Andriamanitra, miaina amin'ny fiainana misy Andriamanitra isika, ka dia aoka mba ho tena hifikitra amin'Andriamanitra, satria ty fiainana iainantsika ity dia misy devoly koa, misy fahavalo. Miaina amin'ny fiainana misy devoly. Misy ny anjely ratsy, tsy hitantsika. Zao ny voalaza ao amin'ny Efesianina 4:9 dia ny 1:12 sy 12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Efesianina 4:9 12. Tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba hazonareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly, fa isika tsy mitolona amin'ny nofa mandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Misy fanahy ratsy eny amin'ny rivotra eny. Misy ny anjelin'Andriamanitra, misy ny herin'Andriamanitra, fa misy koa fanahy ratsy izay mbola manao ny asany. Tsy mbola nesorina tamin'ny Satana. Ny heriny izay mihoatra noho ny herin'olombelona tamin'ny mahanjely azy no ariana tany an-danitra. Ravako malala, raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra isika dia eo io fahavalo io.
efa nandrenao olona zay nampijaliany demonia, efa nandrenao olona zay demoniaka. Matetika moa zany ny tonga ao an-tsain'ny olona hoe nisy devoly ony, nisy fanahy ratsy ony, ka andao iantsona mpanompon'Andriamanitra, iantsona pasteur, iantsona mpiandry. Ry avaka malala, enao mila miatrika an'io fanahy ratsy io, mila miatrika an'io devoly io enao, fa tsy pasteur. Na i pasteur ivavaka ao anao. Ny olona zay nomena fanomezam-pahasoavana manokana mba hiatrika ny anjely ratsy, afaka manohana anao izy, manampy anao, fa enao ny fiainanao tsy azonao ankinina amin'ny pasteur, ka hoe pasteur na izay olona manana fanomezam-pahasoavana dia atao ohatran'ireny fanafodin'ny farmasia ireny, dia hoe andao atsoy, avy indray fa mitady ho tonga indray le izy, tsy reva malala. Zao ny torohevitra ny soratra masina. Jakoba 4:7 dia ny 7-9. Jakoba 4:7-7. Koa dia maneky an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroha saina. Ry avaka malala, tsy hoe pasteur no kamo hivavaka ho anao rehefa hiatrika an'io satana io ianao, fa ianao ny torohevitra ny Baiboly dia manao fanambarana mazava tsara. Ianao mila manana hery hoentina manohitra ny devoly ianao, ary Andriamanitra efa vonona hanome anao an'izany hery maha-Andriamanitra azy zany. Ka dia zao tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra. Tsisy fanambarana mihitsy eo amin'ny soratra masina hoe pasteur rery no afaka mivavaka mba hiatrehana ny asan'io fahavalo io. Fa zao kosa manambara kosa ny soratra masina hoe aoka ianao hanatona an'Andriamanitra dia hanatona anao izy. Aoka ianao hanohitra ny devoly dia handositra anao izy. Naiza ny toerana izay misy ny mazava dia miala ny maizina, mandositra ny maizina. Ka ilay mpanjaka n'izao fahamaizinana izao, raha hiaraka amin'Andriamanitra ianao, ilay masoandro sy apinga, hiaraka amin'i Jesosy ianao, ilay fahazavana, ilay tena mazava, izay mahazava izao tontolo izao, dia hitanao fa miala io ratsy io. Tsisy devoly afaka hikitikitika anao zany eo, fa aoka kosa ianao mba ho matotra tsara. Ry avaka malala, miaina amin'ny fiainana misy devoly isika. Kanefa zany indrindra no ilantsika ny hoe miaina amin'ny fiainana misy Andriamanitra isika. Raha ianao hisafidy ny tena hiaraka amin'Andriamanitra dia tsy natao anao mihitsy zany tahotra ny fahavalo zany, satria ny fiadian'Andriamanitra rehetra no efa miaraka aminao. Soratra masina dia mampana tena, raha hanatona an'Andriamanitra ianao dia hanatona anao izy. Dia inona zany no tokony ataontsika? Manoloana ny fiainana izay misy Andriamanitra, ny fiainana iainantsika izay misy fanahy ratsy koa mandehandeha eny amin'ny rivotra. Ho avy moa ny fotoana tsy ho ela, ho ringana tanteraka Satana sy ny firongony, ny ratsy sy ny fahotana rehetra. Fa amin'izao aloha dia mbola tian'Andriamanitra isika hifikitra tanteraka aminy. Dia zany no mahatonga ny hoe mbola iny ilay fahavalo, ka satria Andriamanitra te haneo aminao, eo amin'ny fiainanao, te haneo amintsika izy hoe zanako, ianao anie tsy natao handeha rery, ianao natao hiaraka amiko, satria mbola eo io fahavalo io. Ka dia aza mahasasa foana ry avaka malala, aza mahasasa foana mitondra ny fiainanao tsy misy an'Andriamanitra, aza mahasa na dia fotoana fohy aza ka hoe tsy miaraka amin'Andriamanitra, fa manantananao. Zany no hevitra ny soratra masina raha milaza izy hoe ankino amin'i Jehova ny lalanao, miankina amin'i Jehova, miankina tanteraka, ka tsy hisy na dia fotoana fohy aza tsy eo anilan'i Jehova, tsy miankina amin'i Jehova.
fa hidarabika io fiainanao io ny fiainantsika raha tsy manaraka n'izany lalana zany isika. Andao hoe tsika mibavaka zany mba ho enarantsika ny fomba hiatrena ny fiainana, hiatrena ny devoly satria miaina fiainana misy Andriamanitra isika. Hivavaka tsika tompo. Andriamanitra o rainay any an-danitra, ianao dia nanome anay ny teninao ary teny fiainana ho an'ny olona rehetra izany, ka ny olona rehetra mihitsy no afaka mampiatra an'ilay hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hazonareo hifahatra. Ny olona rehetra mihitsy no tokony hiaina eo amin'ny fiainany ilay hoe manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy, ary manohera ny devoly dia andositra anareo izy. Andriamanitra o, ampio izay mba ho endry, ampio izay mba ho isan'ireo izay mitoetra tsara ampahendrena eo ambanin'ny tana maherinao, ary ianao kosa Andriamanitra o, hiaro ny fiainanay. Ampio izay mba tsy ho sahisahy hiatrika an'ilay devoly fahavalo mandehandeha tahaka ny liona mierona eto amin'ity fiainana ity, fa mba ny andro rehetra hiainanay, ny ora rehetra, ny minitra sy ny segondra rehetra dia mba hiainanay miaraka aminao eo ambanin'ny tana maherinao. Raha hanohy ny fiainanay zany izahay manomboka amin'izao fotoana izao indrindra, Andriamanitra o, raiso ho anao manontolo izahay. Aoka ny asa rehetra izay tanterahanay dia mba ho ataonay ao aminao, aoka ianao mihitsy ny toetra aminay dia izahay hitoetra eo aminao. Tazony izahay Andriamanitra o, izahay dia hifikitra aminao ary ampianaro anay zany, ampianaro anay izany tena hoe miankina tanteraka aminao. Fatonononay sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen.